Salama daholo androanisika de ndondray raha hiresaka ny mahakasika ny toedra raha izay misy amizao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny mpanakanto Black Nadia izay niteraka resabe ao amin'ny réseaux sociaux Facebook ao amizao fotoana izao raha vantany vao namoaka anilay raha kikirany vaovao izy ary hita tao anatin'izany moa izy sy ilay vadiny teo aloha ka izay indrindra no miteraka resabe etseroa satria maro ny olona izay Mpankafy sy Ireo zay tsy Mpankafy samy miezaka maneho ny heviny manoloana an'izay fahitana anizy roa mivady tao anatin' izay clip vaovao izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary sarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy système WATAWATA GASY tsy ampiandrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary mialoha ny hidirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fa no ankehevitra ny olona rehetra raha vantany vao nahita an'izay clipny Black Nadia izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any amin'ny commune rurale Maroala fialonana natafahoatra nahiditra amponja vonjomaika ny talentsekoly ny karama olona nandoro sekoly tao Antanangambo fitaovana mahomby hoentina manatsara ny fiarahamonina sy mampandroso ny firenena ny sekoly sy ny fanabeazana atao amin'ny ankizy mpianatra ireny tsy nandefitra manoloana izany ny hankasiparana izany amin'ny fandorona trano fianarana tao Antanangambo commune Maroala ny fitsarana fa nandray andraikitra avetrany ka vokatra izay dia nahiditra amponja vonjomaika ny 3 oktobra 2024 lasa teo izy roa amin'ny rahalahy ireto izay voarorohy tamin'izany fandorona sekolindolona izany ankoatrany fandorona ny sekoly efa nataon'izy ireo rehefa mbola mandrahona ny hamono ny tompony ilay sekoly ny doran'izy ireo ihany koa izy roa lahy ireto raha vantany vao mivoaka ny fonja eo araky ny vaovao voaray avy any an-toerana hatrany ka noho izany dia tokony ho sazina amin'ny sazy faraka izay hentsitra izy reto satria tsy vitany efa nandoro fananan'olona dia mbola mifofo ain'olona ihany koa eo amin'ny resaky ny délestage indray dia grevy teny ambondrina teny tamin'ny andro omalina iny ka nidina andalambe ny imponina ny ambondrina efatrandro tsy nisy rano teny an-toerana teny ny teny teto izay tsy hoe may ambondrina fa tsisy rano ambondrina hoy ny teny izay noentin'ireo olona izay nidina andalambe izay naneho ny atezeran'izy ireo amin'izay tsy fisiny rano fisotro madio teny an-toerana izay manoloana ny zava-misy am'izao fotoana izao indray dia mametra-panotanina manoloana ireo ambara fa vaholana aroson'ny fitondram-panjakana i Manararao-Paty hopitehina ve ny fanabeazana ho isatrany ny fanapahan-kevitra maro anisa no raisiny izao fitondrana izao dia mampiharihary fa atao ankilabao ary potehina ny sehatry ny fanabeazana ho isatrany gaga ve isika raha toa ka ny sehatry ny fanabeazana no nampandeferina ahafahana mampandeha ny milina izay mandany solika ana 300 tapitrisa ariary gaga ve isika raha efa nilaza izao fanjakana izao fa hanafatra mpampianatra anivelany hisehatra eto Madagasikara gaga ve isika fa fandraisan'ny mpitandro filaminana ho mpiasa mpanjakana no natao laharam-pahamehana raha nahato izany tao anatiny LFR 424 fa tsy ny fampidirana mpampianatra gaga ve isika raha tsy ny salasala izao fitondrana izao namotika ny plaza ampefloha tsy namelana raha tsy rava potika kanefa fotodrafitrasa manome lanjany fampianarana raha tiana ho simba ny firenena sy ny vahoaka ao aminy dia ny fanabeazana no potehina voalohany efa antaonany maro ny tenako niaraka tamin'ireo orinasa natsangako no resy lahatra fa ny fampiroboroboana ny fanabeazana no lalana ahafahana mampandroso ny firenena ka nanarina ary manohana ara-pitaovana sekolim-panjakana maro teto an-drenivohitra izahay ny zava-misy mitranga amin'izao eto amin'ny firenena ity dia tsy tokony handalo fotsiny antony efa nitsanganana nanomboka tamin'ny fitakina samihafa ireny ary tsy maintsy hijoro hatrany isika ho any tanjanaka io no hafatra izay nalefany Manararao-Paty tao amin'ny pejiny tao tamin'ity herinandro ity any tamatavindray nalaza be ny festival makoa izay no karakarainy ireo mpanakanto avy any an-toerana tamin'ity herinandro ity ary isan'ny lohandohan'ny mpikarakara tao anatin'izay mo ny mpanakanto Chaine izay ao anatiny izay makoa label izay
ka nanaisany maro raha vantany vao nahita ny hamaron'olona nandritra izay carnaval ny festival makoa izay ary tena vorolanina ny vahoaka tao anatin'izay hafaliana tanteraka ny arahana tamin'ireo mpanakanto kalaza maro tonga tany eto Matavy tany mba hanafana an'izay lanonana ao anatin'izay festival makoa izay. Niavaka dia niavaka ihany koa ny teo amin'ny lafin'ny fiakanjo izay nataon'ireo olona nandravaka an'izany carnaval na ny festival na makoa izany. Midika izany fa tena ankafaliana tanteraka nivoaka ny Tamatavy iray manontolo nandritra izay festival makoa izay ary hadinodino mihitsy aza ny vidiny kapoakambary izay tsy mitsahatra miakatra tato ato zay sy ny vidim-piainana izay midangana tsy misy to azy tao anatiny izay hafaliana noho ny izay festival makoa tao Tamatavy izay. Ndao amizay raha resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Black Nadia izay. Vantany vao nahita an'izay publication izay nataony Black Nadia tao amin'ny pejin'izay ny rehetra ny amin'ny famoahany clip vaovao zay dia maro naneho ny hevitra na ny pejy izany na ny ireo olona izay mpanaraka an'izany Black Nadia izany. Raisitsika ohatra zao ireto fanehoan-kevitra vitsivitsy izay nataony olona ireto. Avy reno ny ranomasonay nalahelo anao Black Nadia fa tena feno fitaka tokoa ny tany sy ny Facebook. Nanaitra ny maro fa resaka buzz ilay resaka fisarahana teo amin'ny mpanakanto Black Nadia sy Hasan Carter izay vadiny ary niverina niaraka indray izy ireo amin'izao fotoana izao. Raha nahafaty angambany ny ozona sy ny opa izay nahazo any Hasan Carter izay nandritra ny buzz izay nataon'izy sy ny vadiny dia efa tsy fantatry intsony ny fandrefesana azy. Anao koa ve mba anisany nanome tsiny any Hasan Carter tamin'ireny fotoana ireny? Ny anay efa anjara hoy Black Nadia. Tsy nisy nisaraka izany eo. Namoaka ilay hira vaovao Black Nadia ary maneho fa tsy nisaraka indray izy sy ilay olona tiny. Izy izay efa nanao fanambarana tao amin'ny Facebook fa nisaraka tamin'ny sakaizany ary nampilatsaka ny ranomasony mihitsy izy nandritra izay fotoana izay. Tezitra amin'ny Black Nadia ny maro dia maro fa Manararao-Paty hoy ireo sasany izay ny tsara an'izay fanambarany Black Nadia izay. Nararotiny Black Nadia nanaovana buzz nankalazany ny tenany ny fahafatesany flashby hoy ireo sasany ka maro ny tezitra sy sorena tamin'izy mivady reto izay mody nanao nisaraka sy niady. Black Nadia mody nitomany mafy tao anatin'izay video izay. Na de eo aza izay fahatezeran'olona sasany raha vanta vao nahita sy nandre ary nahita izay fanambarany Black Nadia fa tsy nisaraka zay izy ireo dia tao ihany koa ireo zay tena niarahaba sy nitsodrano any fanambadiny Black Nadia sy ny vadiny mba ho lambana koa izay ary mahareta tokatrano ho ireo olona sasany izay sady Mpankafy an'ilay hira vaovao izay navoakany Black Nadia izay. Etsy andaniny kosa ao ireo milaza fa nisy ny fanambarana izay nataony Hasan Carter raha vantany vao ni-identifien'olona izy tao anatin'izay publication izay ary nilaza moa ny tenany tamin'izay fotoana izay fa juste clip fotsiny io fa tsy misy idiran'izany fiarahana izany ntsony. Ka io indrindra no mipetraka fantaniana amin'izao fotoana izao nisaraka ve sa tsy nisaraka izy roa ireto fa toa manao vazaha mody miady fotsiny sanatria na ihany koa manao tomejery hoy ny fiteny zay. Izay sy zay moa ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.